Trano fianarana vaovao misy efitra telo efa misy fanaka ary koa trano fidiovana samy manara-penitra avokoa avy amin'ny fikambanana Madagascar Development Fund na MDF no tokanana ny alakamisy 17 ny volana novambra teo tany Ankotrabe Analavory distrikt'ny Miarina-Rivo Itasy. Mitentina 520 tapitrisa ariary no nandrena Nahazo ity fanomezana avy amin'ny MDF si ADSUM Foundation ary fianakaviana Lemsdon izay samy mpiara-miombonantoka amin'ny MDF. Miova ny fomba fanabeazana hatramin'ny sinity trano vaovao ity ka nitombo hatrany ny tahapavitriana mandeha an-dakilasy. Noararaotina izao fandalovan'ny MDF teto toerana izao nanoloran'izy ireo fitaovana fandrafetana sy kojakoja-pianarana ary boky sy kilalao ho an'ireo mpianatra mahery ny 50 sy 200 sy ny mpanabe. Tonga nitokana ny fototra ny fitondram-panjakana izay notarian'ny solombavam-bahoaka voafito ao amin'ny Miarina-Rivo Guillaume Ravaimanana sy ny Draine ary ny ben'ny tanàna Analavory niaraka tamin'ny mpiany MDF Brian Donaldson Namvady.